Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izao matetika no tenin'ity lehilahy iray hoe fanahoana ary ny dia izao foana ny fiainako e. Efa mba ny eritreretina sy atao daholo izao rehetra izao nefa toa tsy miova mihitsy fa ohatr' izao ihany. Nefa jereo ny olona sasany toa mety sy mahavita zavatra daholo, mitsika amin'ny mihitsy ny vintany. Tsy misy hoe vintana ny fiainana, fa ny zavatra rehetra mitrango eo amin'ny fiainanao dia azo hitarafana ny safidiny ny raisinao rehetra tany aloha tany. Koratianao ny ahazo vokatra hafa dia hovay toy izany ihany koa ny fomba fisafidianao. Eo amin'ny fiainana iray manontolo dia azo lazaina fa tena maro dia maro tokoa ireo safidy izay tokony ho raisina, ary efa nyraisinao isaky ny manao diany tongotra iray ianao. Safidinao ohatra ny ankavia na iankavanana, safidinao koa ny andeha na hijanona, safidinao ny anaiky na andahy, safidinao ny hinana na tsia, sy ny sisa. Koa eritrereto tsara aloha izay atao vao manao zavatra iray fa misy vokany eo amin'ny fiainana mandrakariva izany. Ary tsarovy fa isaky ny mamindra tongotra iray ianao dia efa nanao safidy sahady izay. Ka mba tsy hanenenanao dia mahaiza mijery lavitra ary safidy tsara raisina. Misy lalana ataon'ny olona mahitsy hoy ny ohabolana toko 4:15-20, kanjo lalana mivarina ho any amin'ny fahafatesana ny hafarany. Noho izany manekehany Jehovah amin'ny alehanao rehetra, fa izy no andamina ny lalanao. Ohabolana toko 3:1. Amen. Le ardia misampana ni lalana makani fidio tsaramba utunga ndani trani AWR izay ilay onjany fanantenana. Azankininitu
harena ny fahasalamako. alio misoroka toy izay mitsabo. miaraabanao amin'ny fofeny fifaliana indray izahay mpikarakara ny fandaharana ara-pahasalamana eto amin'ny AWR. irariana indrindra mba handraisanao soa ny fisafidiananao iaino onjam-peo koa dia ankafizo ary tompoko. anio isika dia hiresaka mahakasika ny taova fisefoana sy ny aretina mety hitranga ao amin'izany taova fisefoana izany. ny taova fisefoana no misy ny lalandrivotra izay ahafahana mampiditra ny rivotra madio ilain'ny vatana ary mamoaka ny rivotra maloto. raha tratry ny aretin'ny lalandrivotra izany ny olona iray dia azo lazaina fa voasakana ny fidiran'ny rivotra madio sy ny fivoahan'ny rivotra maloto ho ara-dalàna ao amin'ilay marary. azo sokajiana roa ny fisehoan'ny aretina ao amin'ny lalandrivotra dia ny kohaka sy ny fahasarota-miaina. rehefa mikohaka izany ny olona iray dia tsarovy fa misy zavatra tsy ara-dalàna izany ao amin'ny lalandrivotra. kanefa ny kohaka na toa no arety mpitranga matetika amin'ny taova fisefoana. mora tsaboina ny kohaka raha vao manomboka, fa saingy raha mitarazoka ela loatra kosa na hoe mijanona tsy nisy fitsaboana dia mety hiombo ka ho sarotra ny fitsaboana izany kohaka izany. rehefa miresaka kohaka isika dia samy mahatsapa angamba fa misy mikoha maina, misy koa ny kohaka mitondra reoka. maro ny antony mety hahatonga ny olona iray hikoha maina. mety hoe misy zavatra tafiditra tao anaty tendany, mety ho vovoka izany na apombo kely na zezika kely izay tsy hita maso akory na vary sy ny maro hafa. mety ihany koa vokatry ny atsika sy ny amandona, mety hampikoha maina avokoa izany. ary tena antony mampikoha maina ihany koa ny aretina toy ny soika na asma ho isika, ny raboka na tuberculose, ny pneumonie ary ny bronchite. dia eo ihany koa mety hampikoha maina ny fifohana sigara. inona ary no azo atao raha mikoha maina? izahana aloha ny hampamandina ny tenda ary hampitony ny kohaka. aoka ho tsaroantsika mandrakariva fa misy ny sakafo mampiombo ny aretina ary misy ihany koa ny mamany olana aingana dia aingana. rehefa mikohaka renao araka ny torohevitra Dr Pamplona dia tsara raha hena na fadiana mihitsy ny sira sy ireo vokatra avy amin'ny ronono sy ny ronono, satria sady mampiombo ny kohaka ny vokatra avy amin'ny ronono sy ny ronono no mampiakatra ny famokaran-drewaka ao amin'ny taova fisefoana dia miombo ny kohaka. fa kosa ampitomboina ny fihinanana oignon, ny tantely, ny voasary makirana sy ny sakafo misy vitamina A sy vitamina C. avery koa ampitomboina ny fihinanana oignon, ny tantely, ny voasary makirana sy ny sakafo misy vitamina A sy vitamina C rehefa mikohaka inao. fa hena kosa ny sira na fadiana mihitsy sy ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy. afaka manampy anao hiadiana mikoha maina ihany koa arak'ilay voalaza teo ny voasary makirana dia ampiana tamenaka atody. afangaro tsara izy roa ireo dia somary hafanaina dia hohanina mandritry ny herinandro. ka ny 3 andro voalohany dia atao in-3 isan'andro, maraina, atoandro, hariva izany voasary makirana sy tamenaka atody izany. fa ny 4 andro manaraka kosa dia atao in-2 isan'andro monja, maraina sy ny hariva. voasary makirana sy tamenaka atody hohanina mandritry ny herinandro, ka ny 3 andro voalohany dia atao in-3 isan'andro ary ny 4 andro manaraka kosa
dia indroa isan'andro. Ny fahazotoanao mihinana salady atao crudité ihany koa arak'izay tratra, izay takatra izany, asiana voasary makirana na citron ihany koa, dia tena manampy betsaka amin'ny fiadiana amin'ny kohaka. Ny persila atao iray fehezana, atao madio tsara dia totoina, fiazana azonany ranony, dia iny ranony iny no sotroina. Raha ankizy no mena dia azo asiana siramamy kely iny ranona persila iny. Ny salady atao crudité asiana citron zany dia manampy amin'ny fiadiana amin'ny kohaka. Ny persila iray fehezana totoina dia fiazana ny ranony, manampy ihany koa amin'ny fiadiana amin'ny kohaka. Ary ny fihevoana amin'ny oignon manta ihany koa dia manampy amin'ny fanasitranana ny kohaka ary manana asa mampitony ny fanaintainana. Ny oignon zany evoana izy manta iny dia manampy amin'ny fanasitranana ny kohaka, manampy amin'ny fampitonena fanaintainana ary miady amin'ny faninto-tsotonana na ilay antsointsika hoe spasma, ary manamora ny fanalana rewaka sady antibiotika natoraly. Nalaina tao amin'ny tahirikevitra Dr Pamplona izany torohevitra mahasoa izany. Mananteny izahay fa anao fampiarana ianao hasoa ny fahasalamanao, kolokoloa ny fahasalamana fa harena sarobidy izany. Dia hatreo koa aloha ny fandaharana ara-pahasalamana tamin'ity androany ity, ankasitrahana trano ianao manjoy ny AWR. Jididiasy Zoanitra no ny farimbona na hatotosa izany, samy makosany teo amin'ny lafiny teknika, samy ao ambinina sy ho salamany isika rehetra. Mandrapitafa tompoko. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana. Ry malala, iary ivavaka isika. Tompoandriamanitra ay, misaotra midera makalazanao zahay, satria mbola manana fahafahana ara-pivavahana, manana fahalalahana itoro ny teninao. Tena ilaina tokoa zany ankehitriny, satria ho ny teninao manao hotoriana amin'izao tontolo izao dia filazany tsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Koa mitahy izao teny izao, tsy hiverina foana ny aminao raha tsy mahatanteraka asa fibebahana, asa fiekenkeloka, asa fiovampo aty aminay tsirairay avy, ka ho maro ny ho resy lahitry ny bitsiky ny fanahy masina hanolo tena tanteraka ho anao, satria manaja ny safidinay sy ny sitraponay ianao. Koa mitahy izany teny izany ho teny mamy, ho teny fiainana ho anay tsirairay avy, ho teny famonjena ho anay tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, ny fiangonana dia manana adidy hitoro ny filazany tsara. Ny fiangonana nefa raha naorin'i Kristy ka lasa ny an-danitra Kristy dia mila ampandrosoana, ary zany fampandrosoana izany dia miankina amin'ny zavatra maro. Izay mba tiako hisarena ny saintsika ao anatin'ny fandaharana maromaro. Ny hampandroso ny fiangonana amin'ny lafiny rehetra dia alohan'ny zavatra rehetra, amboniny zavatra rehetra, dia tsy misy izay tokony anaovana atsirambina mihintsy ny asan'ny fanahy masina. Hojerentsika amin'ny fomba manokana iny. Faharoa, tsika malagasy dia manana fomba fitenena manao hoe ny biby tsy manandoha tsy mandeha. Ny fampandrosoana ny fiangonana amin'ny lafiny rehetra
dia miankina be dehibe amin'ny filohan'ny fiangonana na mpitarika ny fiangonana na amin'ny teny anglisy hoe miankina amin'ny atao hoe leadership, fomba fitariana. Fatelo, ny fampandrosoana ny fiangonana dia misy zavatra maromaro zay mba tiantsika asongadina eto. Eo zany la iraka goavana nampanaovan'i Jesosy Kristy ao Matthieu 7:20, andiny 7:12. Matthieu 7:20, andiny 7:12 manao hoe: mandehanana amin'izao tontolo zao ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Io fanaovana mpianatra io zany, rehefa mandeha any amin'izao tontolo zao, dia atao mpianatra ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity. Mazava loatra fa atao mpianatra Kristy, fa tsy ho mpianatro izaho zay miteny, tsy ho mpianatra isika izay nitendreny Kristy hitarika ny fiangonana, aoka elana lavitra izay, fa atao mpianatra Kristy dia anisan'ny zavatra goavana be ampandroson'ny fiangonana. Eo ihany koa ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina. Ao amin'ny Korintena 1:12, ao amin'ny Efesiana 4:4, ao amin'ny Romanina 4:12, dia mitanisa andreo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina ireo. Ho klasitsika amin'izay tokony ho sokajin'ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina ireo, tena goavana be eo fampandrosoana ny fiangonana izany. Faefatra, eo fampandrosoana ny fiangonana ihany koa ny fomba fiasa tamin'ny fiangonana voalohany. Kanefa raha ny tena marina tsy fomba fiasa tamin'ny fiangonana voalohany fotsiny zany, fa fomba fiasan'i Jesosy Kristy, ary fomba fiasan'Andriamanitra hatrany amin'ny sahedena mihitsy. Io lay atao hoe tarika madinika, small group amin'ny teny anglisy, petit groupe amin'ny teny frantsay. Anisan'ny tena tana toerana goavana koa io amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Tao amin'ny sahedenany Adama sy Eva dia sahala amin'ny tarika madinika. Ny fianakaviana tsiray avy zany dia sahala amin'ny tarika madinika. Jesosy Kristy raha tonga teto tany hanatanteraka ny iraka nampanaovina azy, dia nifidy olona vitsivitsy, ary ireo olona vitsivitsy ireo dia ny mpianany tarika madinika. Salam'izay koa fomba fiasa tao amin'ny fiangonana voalohany, tarika madinika. Ny zavatra manaraka ihany koa eo amin'ny fampandrosoana an'ity fiangonana amin'izao andro farany izao ity, izay miady amin'ny sécularisme, miady amin'ny zavatra ny tany sy ny zavatra zao tontolo zao, miady amin'ny materialisme, miady amin'ny zavatra izay fahavarianana, amin'ny zavatra azo sapaitanana, amin'ny zavatra hita maso, dia ny church planting na hoe ny fananganana fiangonana, ny zavatra izay tena hitako hoe goavana dia goavana koa dia ny hoe interfaith amin'ny teny anglisy, na fifanakaloza-kevitra eo ampitarika ara-pivavahana. Satria rehefa mamaky ny Baiboly isika, ny fiangonana dia tenan'i Kristy, ny fiangonana dia vadin'i Kristy. Sary anehoana ny fiangonana avokoa izany. Ny tenan'i Kristy ve dia hoe veritsika fa ho monstre, dia misy vata tena be dehibe ve Kristy? Ny tenan'i Kristy dia ho siamoa, zany hoe misy vata tena maromaro niraikidraikitra eo. Fa ny tenan'i Kristy dia iray ihany. Ka ny interfaith dia tokony hifanakalo hevitra, ny mpitarika fivavahana tsiraray avy. Ka ireo zavatra maromaro reo no mba tiako hisariana ny saintsika eo amin'izao fandarana maromaro ifanesi izao. Ny rariko ary dia ny atonga antsika tsiraray avy mba handray noty, atonga antsika tsiraray avy hanaraka ny fandarana, atonga antsika tsiraray avy hitaona olona maro hanaraka izany fandaharana izany. Fitiniko ilay izy. Vanim-potoana anatanterahana ny iraka lehibe nampanaovan'i Kristy izao. Ny amboniny zavatra rehetra hoy ny soratra masina, hoy Andriamanitra, azo eranareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo. Manarakaraka an'izay, mpitarika, mila mpitarika, ary izany mpitarika izany dia tokony ho ara-Baiboly ny filamatra rehetra, ny fomba fiasa. Izany mpitarika izany dia tokony ho ara-panahy, tia ny zava-panahy. Manaraka an'izany, manao mpianatra,
manaraka an'izany dia ro tarika madinika, manaraka an'izany dia ny famezam-pahasoavana ny fanahy masina. Tokony hamantatra an'izany tsirairay avy, hamantatra ny famezam-pahasoavana, hamantatra ny talenta, hamantatra izay manavanana azy. Ary indrindra aza hangataka amin'ny fanahy masina, satria misy miteny hoe tsy hangatahana io fa omen'ny fanahy masina fotsiny. Fa rehefa mamaky ny Lioka 1:20 isika, ianareo raina de ratsy aza mahay mameza vatsoa ny zanakareo izy. Fiza nao hangatahany mofoka ny miazy vato, hangatahany atodika ny miazy menarana, hangatahany azandranoka ny miazy maingoka, moa ny rainareo zay ny an-dandra fa moa tsy ame anareo ny fanahy masina, ny fanahy masina manome fanomezam-pahasoavana raha mazoto mangataka ianareo. Dia anisan'izay koa ny fananganana fiangonana, ary anisan'izay koa ny fanakalozan-kevitra eo ampitarika ara-pivavahana. Koa ny rariko ary averimberika any dia ny anarahantsika izao fandarana izao, ifamporisiatsika, itomatsika olona anaraka izany fandarana izany. Iary ivavaka isika. Tompon'Andriamanitra, ianao irery dia efa mahavita an'izao asa izao. Namorona an'izao rehetra ho aza vitanao. Saingy tianay ianao. Noho ny fitiavanao anay dia tianao handray anjara eo amin'ny famitana ny asa fitoriana ny filazantsara izahay, fa tena fahasoavana ho anay tokoa izany. Kanefa tompo malala, mila mifampahery, mila mifampivavaka, mila mifampitarika mandrakariva izahay. Koa izao fandarana maromaro ifanesa eto izao dia apetraka ambavaka eo aminao, engane ho arahanay, ary hitaona olona maro izay anaraka izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Antokopihira lova miampita. Zay lay onjany fanantenana. Misy miantsomba fianiwe ny foazanare zatrompetra manakoe ny bebayanare jawitino ansofarani sawitino rafarani olazaureni namana
androni vuaire shitirani voatsinapy tsy misy akory ny melobatana fa izay melobava ny meloka. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr feon'ny fanantenana. mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zareo tsy maharitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. ny tiana tokoa ny tsy mahalavitany ary isika izao ny toa akolasy masoandro izy ny fitenenana ka mifanontony tsy amylavitra. Eny na dia hoe mifanalavitra aza nefa isika dia akaiky anay kosa ianao ka indro mifanontony eto isika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Arak'izany dia atolotra anao ny arahaba manao ny soasoavina sy ny arahaba manao ny tsara hojarony. Mankasitraka anao mampiatrano anay miarabanao namana Naritiana. Dia amin'ny foravoravo tokoa no iaonana aminao mpiaino sy mpanaraka an'izao fandaharana, fianarana sy fanabiazana izao. Dia manantitra ny arahaba nentiny namana Lanto Armisa Joely teo ihany koa. Dia ho tantely manatody amin'ny pary tokoa ane isika ka ho tafaray ny samamy. Dia inona fa higioka amaminy ianao eo ampanarahana ny fandaharantsika. Miaraba Lanto Armisa Joely. Eny azy, ny mandeha tsy mera ho no namany mangaladia, ny mihinana tsy mivavaka na mampangalam-pihinana. Ka inona fa tsy angalam-pihinantsika. Mialohan'ny iarahantsika mitelina ny fandarana kosa dia hiaraka iombom-bavaka aloha isika. Andriamanitra rainay tsara sy masindrindra ny an-danitro, misaotra anao noho ny tombon'androm-pahavelomana nomenao anay indray, ka afaka miara-mianatra eto izahay sy ity mpiaino manoloana ny onjam-peo ity. Mamindra fo aminay ka fa fao madio izahay ho afa-keloka diovo afa-potana. Fenoa ny fanahinao masina izahay mba andehananay araka ny sitraponao. Mijery amin'ny fomba manokana ihany koa ireo ray aman-dreny manana olana amin'ny fanabeazana ny zanany mba ahita vahaolana avy aminao ane izy ireo. Ireo zanany ihany koa dia aoka omenao fahendrena ka mba tsy fotsoroana amin'ny teny ireo ray aman-dreny fa mba ho henony ary ho ankatoaviny zany fanabeazana omena azy izany. Mihaino mifavakay ray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny azy, efa masaka ve ny loha omby namana Lanto Armisa Joely? Raha masaka dia arosoa ary. Ya, efa masaka mandry ny mpiaino antsika. Ya, efa masaka dia masaka tokoa ny loha omby namana Naritiana. Dia indro aroso ny nahandro. Inona indray ary namana Lanto Armisa Joely no efa voahomanao any? Ya, noho ny fahamaroan'ny olona izay miantso sy mangataka fanampiana
sy fanampimpanazavana mikasika amin'ny fanabeazana ny zaza na mananaritiana indrindra mikasika ny herisetra zay atao amin'ny zaza dia iompana manokana mikasika an'io herisetra io sika amin'ity anio ity. Na za ihany koa aza lantoromisa joely amaray mandreny de tena ny tany anao mihitsy hoe mety misy fetraika any eo amin'ny fivelaran'ny zaza ve sy ny fitombony le herisetra atao aminy de inonavy ireo endriky ny herisetra ary manaraka de hoe inavy ny mety ho vokany ary ny fetraikany mety manahoana. Marina de marina zany na mananaritiana mety hoe fanatry finjavatra angamba aloha na ahoana fa mitovy ny fanontaniana zay apetraka ao sy napetraka ireo ray aman-dreny zany zay niantso sy ny fanerasera tamin'ny tena mikasika anio resaka herisetra io dia zay no natonga ny tena ihany ko hoe andeha averina resahana indray ny resaka herisetra amin'ity anio ity mankasitraka indrindra ya dia amaliny fanontanianao zany voalohany hoe misy fiatraikany eo amin'ny fivelaran'ny zaza sy ny fitombony ve ny fampiarana ny herisetra aminy ary amin'ny ankapobeny dia misy fiatraikany tokoa ve izany herisetra zany dia tiako ny miteny zany fa ny herisetra dia misy fiatraikany ratsy eo amin'ny fivelaran'ny zaza misy fiatraikany ratsy ihany ko eo amin'ny fitombony ary miteraka nylay fiheverantena ho ambany eo amin'ny fiainana zany ka izany rehetrarehetra zany dia misy fiatraikany any amin'ny fiainany any aoriana le fiatraikan'le herisetra zany tsy voatery hoe eo amin'le fampiasany le ray aman-dreny ny herisetra fa any aoriana any dia miseho izany fiatraikan'ilay herisetra izany. Mankasitraka anao ny amin'le valim-panontaniana fa inona marina moa zany no atao hoe herisetra. Ny herisetra dia ireo endrika rehetra atao na fanaparana hery ampiarina amin'ny zaza ka manakana sy manohitohina ny fivelarana sy ny fitombony. Izy io dia mahakasika ny fivelarana sy ny fitombony rehetra izany hoe ny fitombona ara-batana ny fitombona sy ny fivelarana ara-tsaina ny ara-petse-po ary ny fiainana andady zany zany no atao hoe herisetra zay manohitohina andreo fivelarana efatra farafakelindreo zany no atao hoe herisetra araka ny efa nyresantsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany zany dia ny olombelona de manana n'lay atao hoe filana fototra na besoin fondamentaux ny teny frantsay io zany de ilain'ny zaza io lay lazaintsika teo hoe filana ara-batana fiainana anaty ara-pahalalana io filana fototra io dia ilain'ny olona rehetrarehetra mendoa any amin'ny zaza ka ny fitombony sy ny fivelaran'ny zaza dia miankina tanteraka amin'ny fanomezana azy ireo filana fototra ireo izany hoe zo fototra zany le izy dia io zo fototra io no mivadika ho lalàna na droit ozy ny teny frantsay satria efa lasa lalàna zany le izy dia tsy mila mitaky an'io zo itsony ny zaza fa efa zony zany mahazo an'io filana fototra io ny zaza ihany ko tsy andeha hitaky aminao mihitsy hoe omeo anay ilay filana fototra ara-batana ny fiainanay anaty sy ny ara-pahalalana sy ny ara-petse-po tsy mitaky an'izany izy fa ianao ray aman-dreny dia tsy maintsy manome an'io filana fototra io noho izany de tsy misy zany ray aman-dreny na de ray aza manana zo hanohitohina na anakatsakana ny fanomezana an'io zo fototra io amin'ny zaza anankiray eny fa na de hoe ray aman-dreny niteraka aza de tsy manana zo hanohitohina an'izany zo fototra ny zaza zany noho izany ny tsy fanomezany ray aman-dreny ny zanany an'io zo fototra io dia efa herisetra atao aminy zany zay sehon-javatra zay zavatra misy nefa matetika de izo fototra io no vototohina indrindra rehefa nylazain'ray aman-dreny fa maditra lay zanany de misy am'ireo zo fototra io zany no tsomena azy satria lazaina fa sazina lay zaza satria naditra kanefa tadidio tsara fa fantikan-dalàna izany fanazaziana ny zaza zany ka
mety avoasazy ny ray aman-dreny ihany ko ny ray aman-dreny manko de mieritrehitra hoe maditra le zaza ahoana moa no afantarany zaza fa ditra le izy tsy fantany zany fa izy zany araky ny mazasa azy de mety hoe milalao izy fa manohitohina ny filanao ray aman-dreny sy manelingelinanao le zavatra ataon'le zaza de everinao fa hoe ditra iny zavatra ataony iny. Akoatran'izay inona ihany koa namana lantaony misa joely ireo azo ambara mahakasika ny hoe endrika herisetra mety ho atao amin'ny zaza. Akoatr'ireo efa voalaza teo ireo zany de misy ihany koa ny fanamparana hery fanampiarana bibiana atao amin'ny zaza izay misy fifandonana zany eo amin'ny ara-batana ohatra kapoka mety hoe kapoka amin'ny fekibo na kapoka amin'ny vatakazo mety felaka tamaina mety daka mety tsongodrenikely mety famelezana totondra ny zaza mety fanindronana amin'ny zava-maranitra amin'ny zaza ihany ko mety fandidina amin'ny zava-maranitra ao ihany ko lay malaza de malaza kehitriny ny fanolalana ny zaza tsy ampitaona izay miteraka fahavoazana eo amin'ny ara-batana misy amin'ny sasan'izy ireny hitantsika amin'ny hainao aman-jery misy maty misy maratra misy ny mangana fahamanganana anaty dia misy zany takaitra mandramaty izay vokatry ny herisetra izay ataon'ny olon-dehibe amin'ireny zaza ireny miteraka n'le ratra anaty zany io toy ny fiheveran-tena ho ambany na ny fananana lanja anaty mihiba amin'ilay zaza izay maharitra dia miteraka fahasarotan-kenatra eo amin'le zaza sy miteraka fihatsepo mihiba ihany ko de ao ny tahotra ao ny fileferana ao ny hoe tsindrina hoe voatsindry somizy ozy ny teny frantsay dia zany rehetrarehetra zany de endrika herisetra atao amin'ny zaza ihany ko dia misy ihany ko mety tseritreretin'ny ray aman-dreny hoe herisetra ohatra hoe mivazavaza amin'ny zaza izy mitrerona n'le zanany izy mifamingavingana n'lay zanany ny fanambaniana ny zana ny fanabatiana ny teny manamavo ny teny ratsy sy ny opa ny anara-petaka mihiba zany sy ny sisa ny vandravandrana ny fanambanana kapoka amin'ny tanana zay atao amin'ny zaza na kapoka amin'ny fekibo ny fanavakavahana ara-bolokoditra sy ara-piaviana atao amin'ny zaza ihany ko dia endrika herisetra daholo zany ny fanavakavahana ny amin'ny mahalasy sy ny mahazaza ohatra hoe zazalahy ihany manao an'ity kilalao ty fa tsy fataony zazavavy herisetra zany na mananaritiana oka apatsahivitsika ny ray aman-dreny satria efa nylazeny zany tany amin'ny fandarana tany aloha misy ihany koa ny fanilikiliana ao ihany koa ny tsy fiainona ny teniny zaza na tsy famelana ny zaza haneho hevitra zany rehetrarehetra zany herisetra ny fanakanana azy tsy ala voly sy ny sisa dia herisetra daholo zany rehetrarehetra zany ny fangatahana fanajana ataon'ny ray aman-dreny amin'ilay zaza izay atao anty-herisetra dia endrika herisetra ihany ko zany rehetrarehetra zany ary tia ny zavatra mbola tsy eritreretin'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny fa ny atao hoe tsy fahombiazana an-tsekoly na hoe échec scolaire ozy izy ny teny frantsay herisetra zany aoka ampifantarina tsara zany rehetra zany noho izany tokony ezaka zany ny ray aman-dreny sy ny sekoly mba atonga n'le zaza ahita fahombiazana any amin'ny sekoly ireo ny lazeko rehetrarehetra ireo na mananaritiany de misy fiatraikany ratsy eo amin'ny fivelaran'ny zaza eo amin'ny fitombony ary miteraka fiheverantena ho ambany avokoa. Malina loatra le voalazanao zay namana lantoary misa joely tiana ihany koa nefa mbola anohy nefa ny fotoanantsika manapetra ihany ka amaranantsika azy ary aloha ny amin'ny itian'io ity de inona no sosikevitra azo omena ho atsika rehetra satria nazako ary ao anatiny amin'ny maray aman-dreny. Ya tsika zany amin'ny maha-onjam-peo-panabeazana tsika averina matetika izany fa tsika zao de onjam-peo-panabeazana noho izany de tsara mandrakariva ny manome sosikevitra ireo ray aman-dreny namana rehetra zany mba ahatonga ny fiainana ao tokantrano mba ahatonga ny zany atao hoe tsy fampiarana herisetra eo anivon'ny tokantrano zany mba hisy fiatraikany tsara eo amin'ny fivelaran'ny zaza.
efa fantatrao zany hoanao ray aman-dreny zany de efa fantatrao manomboka androany zany atao hoe herisetra, efa fantatrao ny karazany, efa fantatrao ny vokany, de tsotra ny fanentanana zay ataontsika na manana aritiana. Tsara raha tsahatra ireo endrika herisetra rehetra ka mety hisy fetraikany ratsy eo amin'ny fitombona sy eo amin'ny fivelaran'ny zaza ka miteraka fieveran-tena ho ambany. Atsahatra zany ny herisetra satria miteraka fieveran-tena ho ambany eo amin'ny zaza. Io fieveran-tena ambany io na mananaritiana no tena manimba olona betsaka ankehitriny satria io no mitarika an'ilay atao hoe tsy fahatokisa-tena. Ka rehefa tsy mahatoky tena ny olona anankiray fa mihevitena ho ambany de no avin'ray manontolo no mety anjavozavo na ety tena hoe potika ny hoaviny. Noho izany ny tanjon'ny fanabeazana araka nefa nolazaintsika tamin'ny fandarana tany aloha de hoe ny ananany zaza fieveran-tena mahomby, fieveran-tena tsara, fieveran-tena ho mahery. Io lay atao hoe estime de soi positif. Io zany ny ilaina kolokoloana any amin'ny zaza, fieveran-tena mahomby, tsara, mahery. Ka raha misy fanabeazana ka mahatonga ny zaza tsy anana ny fieveran-tena ho mahomby, tsara ary mahery io de aoka atsahatra avetrany satria io ihany no entin'ny zaza amakivaky ny fiainany any aoriana ary hananany ilay fahaiza miizy. Efa nyresantsika teo zany hoe fahaiza miizy zany. Ka rehefa hananany zaza io fahombiazana io, io tsara io, mahery io de mandeha ho azy ny fahaiza miizy. Dia inona fa ho ray aman-dreny hanana fikasara tsara sy hanomana tsara ny zanany mba hanana ny zanany, zany hoe fahombiazany zany ny ray aman-dreny dia andeha tsara ny andavanandrom-piainany sy ho an'ny ho avin'ny ray manontolo. Ka ho anao ray aman-dreny aoka hitanana tsara tahaka ny anak'Andriamaso ianao mba hanana ny zazany zany hoe fieveran-tena tsara sy mahomby zany avokoa dia ho lavirary ny ho avin'ny rehetra. Mankasitraka indrindra namana lantormisa Joely. Inona tokoa fa samy andray izay tandrify azy isika ray aman-dreny rehetrarehetra dia hita zaza mivelatra mitombo amin'ny lafiny rehetra isika. Izay indray ary no azo natolotra fa mametraka mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko. Veloma tompoko. AWR téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. No vonoina ireo vavolombelona roa na ny tenin'Andriamanitra. Izay indray no lohateny lesitsika amin'ny tianio ity. Avy dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona hoy ny tenin'Andriamanitra. Ka ahoana no hoe no vonoina ireo vavolombelona roa. Niezaka namono ny tenin'Andriamanitra ny dragona tamin'ny alalan'ireo mpanenjika ara-pivavahana tamin'izany fotoana izany. Manasanao hamaky avy hatrany izay voalaza amin'ny Apokalipsy 2:1-7. Apokalipsy 2:1-7. Rehefa tanteraka ny filazany dia hiady amin'ny kiosilay bibidia dia miakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanono ka aharesy sy hahafaty azy. Ary ny faty ny ampatrapatra eny an-dalambe amin'ny tanàna lehibe izay atao araka ny heviny ara-panahy. Hoy Sodoma sy Egipta sady tao koa no nanomboana ny tompony tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny olona sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena maro dia misy mijery ny fatiny atelonandro tapany
ary tsy avelany alevina ao ampasana ny fatiny. Faminaniana zany faminaniana aseho amin'ny sary anohatra zay voalaza ao amin'ny apokalipsy 12 teo. Satria mianatra moa no ataontsika eto dia mipetraka amin'ny fanontaniana. Ara-tandindona ny fomba nilazana azy teo. Inona no ambaran'ireo andinin'ireo miloha fa hitranga amin'ireo tenin'Andriamanitra, ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao zany. Inona no hevitry ny faminaniana voalaza eto? Ahoana ny fomba nahatanterahany zany teo amin'ny tantara? Dia enohy tsara ny mianatra isika. Nirodana ny fanjakana Romanina jentilisa tamin'ny taona 730 taorian'i Kristy. Tady toy izay raha verina vetivety ilay faminaniana voalaza ao amin'ny Daniela 2 nanomboka teo amin'ny fanjakan'ny Babilôna no nanehoan'Andriamanitra tamin'io mpanjaka io tao anatin'ny nofy ireo fanjakana samihafa ifandimby mandra-patonga an' Jesosy eny amin'ny raonlanitra, ireo fanjakana lehibe ifandimby. Toe-javatra iseho. Fanjakan'ny Babilônianina ny voalohany tamin'izany. Raha ny herin'ny Babilônianina tamin'izany dia ohatran'ny hoe nofinofy ny haravan'izany fanjakana izany, saingy tsy maintsy tanteraka ny voalazany planina napetrak'Andriamanitra miloha araka ny faminaniana voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia nodimbiasan'ny Mediana sy ny Persiana izany. Hoy ny faminaniana voalaza n'Andriamanitra naseho tamin'ny nofy tamin'ny Nebokadnezara ary nasaina nadika ny Daniela mpaminany. Ny mpahay tantara rehetra na mino an'Andriamanitra na tsia dia mahita fa tanteraka raha-baky teny izay voalaza ao amin'ny Daniela 2 tompoko. Voalaza amin'ny faminaniana fa ny Mediana sy ny Persiana no andimbin'ny Babilôniana dia izay tokoa no nitranga. Dia voalaza ao amin'ny faminaniana koa fa ny Grika no handimby handresy ny Mediana sy ny Persiana dia izany koa no nitranga. Dia aveo ny Grika mbola noresen'ny Romanina dia nitranga tokoa izany. Fa taorianan'izay dia lasa fanjakana mizarazara Roma. Dio fanjakana mizarazara io no ahitantsika ny Eropa sy izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Dia voalaza amin'ny faminaniana fa tsy hitambatra izy, tahaka ny tsy hikambanan'ny visy ny tany manga mihitsy no tsy hikambanan'ireo firenena ireo. Satana moa dia miezaka foana manohitra izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Anisan'izany hatrany edenany hoe ho fatinareo raha mihinana an'io hazo voarara io, fitsapana ny Adama sy Eva io. Dia ny mifanohitra tamin'izay no nentin'ny Satana hoe mandainga izy, mandainga Andriamanitra fa tsy ho faty sy akory ianareo kanefa izao hitantsika izao ny vokany. Ny anizany marina. Dia eto Andriamanitra tao anatin'ny faminaniana miteny hoe tsy hitambatra mihitsy ireo firenen'ireo dia niezaka nanohitra an'izany ray Satana dia natambany kanefa hatramin'izao hitantsika saritsariny. Sasany matanjaka ny sasany malemy, tsy hitambatra mihitsy izy. Dia izany no hitantsika hatramin'izao. Dia voalaza an'io faminaniana amin'ny Daniela 2 io fa ao anatin'izao fanjakana mizarazara izao ny sasany malemy, sasany matanjaka no avy ilay vatso ny an-dahatana na ny fiavian'i Jesosy. Ary rehefa tonga izany dia androdana ny firenena rehetra ny fandimby misy eto ambonin'ny tany fa ho atsangana kosa ny fanjakan'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Tsy angano izany tompoko fa faminaniana voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia hijanona ifangaro foana zany ny firenena matanjaka sy malemy fa tsy hitambatra mihitsy araka ny voalazan'io faminaniana io mandra-patonga n'ilay vatso ny an-dahatanana maneho ny fahatongavan'i Jesosy. Fa nirodana aloha ny fanjakana Romanina jentilisa tamin'ny taona 730 taorian'i Kristy. Tadidio izay daty izay 730 taorian'i Kristy. Dia natolotry ny amperora Romanina Justinien tamin'ny papa nisy tamin'izay fotoana izay Papa Vasilis ny fahefana sivily, ara-politika ary ara-pivavahana niaraka. Dia nanomboka tamin'io taona io 730 tamin'io no nanomboka ilay vanim-potoana lava 990 taona. Izay nanjakan'ny fiangonany vanim-potoana tenantenany, nanjakan'ny fanenjena azy rehetra mijoro amin'ny fahamarinana madiodio. Tsara ny alalantsika fa teo anivon'ny fanjakana Romanina fahiny tamin'izany fotoana izany dia tena nizara roa ny olona, ny sasany vavaka tamin'ny mpanompo sampy, sasany vavaka tamin'Andriamanitra. Tsy misy an'izany hoe katolika, protestant, adventiste sy ny sisa izany, fa iray mihitsy ny kristianina
ary ny andro fivavahana dia mifanaraka tamin'ny baiboly mihitsy hoe sabotsy. Ny kristianina ny atsasaky ny olona tao anatin'ny firenena dia mpanompo sampy, mpivavaka amin'ny masoandro moa zany ny tena lohany a ny atsasany. Ka ampitambarana ny fanjakany a dia natao andro ray ny fivavahana. Dia tapaka fa ny andro fivavahany mpivavaka amin'ny masoandro natao andro fivavahana, zany hoe ny andro alahady, zay ny dikany hoe alahady amin'ny teny anglisy. Sunday, zay ny dikany. Ny sun masoandro ny dikany, day andro. Satria ny mpivavaka amin'ny masoandro a dia andro alahady ny fivavahana. Dia ny kristianina rehetra vavaka tamin'ny andro sabotsy avokoa tamin'izany fotoana izany. Fa vokatry ny lalàna ara-politika nataony dia Constantin, izay amperora romanina tamin'izay fotoana izay a, izy raha teo mpivavaka amin'ny masoandro dia natambany ny fivavahana kristianina sy ny fivavahana masoandro. Zay no antony eviny marimaritra iraisana hitantsika amin'izao fotoana izao, hatramin'izao. Ary ireo fivavahana ny tambatra ireo izay tena nanjakany ny mpivavaka amin'ny masoandro ny tena marina, fa nandeferany kristianina kosa, dia ireo no tena nanentsika ireo izay mbola mijoro amin'ny fahamarinana madiodio amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy nanaiky an'ilay marimaritra iraisana tamin'ny mpanompo sampy. Dia rehefa nomeny Justinien any Papa Vigilis ny fahefana nanomboka tamin'ny taona 730 taorianan'i Kristy dia azotsika tsaina ny zavatra nitranga fa izay no antony nanomboany fanenjehana nanomboka tamin'io taona io nandritra ny 790 andro na taona. Dia ny farana moa ifanenjehana io tamin'ny taona 770. Tanteraka arabaky teny mihitsy ny faminaniana rehefa tapitra ny 790 andro na taona ra-paminaniana, dia ny farana koa ny fanenjehana natao tamin'ireo zay nijoro tamin'ilay vavolombelona roa zay voalazan'ny ten'Andriamanitra madiodio te hijanona amin'izany fahamarinana izany hatramin'ny farany. Tsy misy marimaritra iraisana amin'ny mpanompo sampy. Fa inona moa zavatra nitranga tamin'io taona 770 taorianan'i Kristy, zay fotoana arabaky teny ny faranan'ilay 790 taona. Inona ny zavatra nitranga? Niditra tsy nisy nanakatsaka natao Roma ny jeneraly frantsay antsoina hoe Berthier tamin'ny 10 febroary 770. 10 febroary 770. Niditra tao izy araka ny baiko nomeny Napoléon. Dia nosamborony ny Papa Pie fa-4 tamin'izay fotoana izay. Dia nentiny tany Frantsa toerana izay nahafatesan'io Papa io. Io no daty nanamarika amin'ny fiafaran'ny fahefan'ny Eglizy Romanina nandritry ny taonjato maro, taona 790 andro, na taona voatondro ao amin'ny Daniela sy ny Apokalipsy. Voarakitra ra-tantara izany. Tsy natao hanenjehana nizaniza izany. Be dia be ny kristianina katolika izay tena mivavaka amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ary tena tsy manaiky izany toe-javatra nitranga izany mihitsy. Kanefa nitranga izany hakana lesona ho amin'ny manaraka rehetrarehetra. Tsy fanadino ny tantara, voarakitra ny tantara, tsy azo vonoina ny tantara, ary voalaza fa ny olona maty nandritra n'izay 790 andro zay na 790 taona rabaky teny eo amin'ny faminaniana, dia be lavitra ny olona maty tamin'izany noho ny olona maty tamin'ny ady lehibe faro. Inona ny dikan'izany ry havana? Maneho mazava amintsika ny fahatanteran'ny faminaniana voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ny mpaminany Daniela no nomen'Andriamanitra meloza ny faminaniana izany. 500 taona talohan'i Kristy no efa nilazany meloza ny faminaniana izany. Araka izay natsindry ny fanahy masina azy. Alay fisaraintsaina ange izany hoe 340 taona aty aoriana no nitranga ilay faminaniana voalaza tamin'ny taona 500 talohan'i Kristy. Tsy kisendrasedra izany fa manam-pirofo ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy tanteraka izay nolazain'Andriamanitra meloa. Azontsika ataony mitoky amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Tahaka nahatanterahan'ilay teo alohany tsy maintsy hatanterahan'ny farany rehetra. Taoriana kelin'izay moa dia tesitra Satana dia tao Frantsa mihitsy no nanomboany nanetsika olona izay hiady tamin'ny soratra masina.
satana le niakatra avy tao amin'ny lavaka tsy tanono voalaza amin'ny faminaniana dia nanao fanafiana vaovao tamin'ny fahefan'ny baiboly tamin'ny alalan'ny revolisiona frantsay nanomboka tamin'ny taona 7 nandritra n'izany fotoana izany dia nohitsakitsahana indray ny tenin'Andriamanitra fa nomena vahana ny sain'olombelona dia novaino lasa tenimpolon'ny saina ny fiangonana rehetra tao Frantsa tamin'izay fotoana izay ary vehivavy velona anankiray tena velona no nomena seza fiandrianana ho andray manibavy ny saina dia baiboly maro indray no nidorana teny an-dalana dia nambara fa tsy misy Andriamanitra ary ny fahafatesana dia no heverina ho toy ny toromaso tsy misy fiafarana dia tamin'ny alalan'ny olona maro tsy araka an'Andriamanitra ny miasan'ny satana hamono ireo vavolombelon'Andriamanitra roa ireo kanefa nandamoka izany ny mampalelo moa amin'izao fotoana izao araka ny vaovao farany hita tamin'ny propagandy farany tany Frantsa dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy indray fa ny lalàna ny repoblika dia ambony ny lalàn'Andriamanitra milaza amintsika izany fa efa tena antomotra ny farany famaranana ny ady fanaovany tsara sy ny ratsy aoka tsy ho variana intsony isika miverena tanteraka amin'Andriamanitra apetrao amin'ny fiainana raha mbola tsy tompony ampitso ianao ary tsy tompony ainao dia metezany etritena hanome voninahitra an'Andriamanitra fa izy no mifeno ho avy fa tsy zao tontolo izao feno fahotana tsy ho ela Jesosy dia ho avy indray hamarana ny tantaran'ny fahotana sy ny vokany ary hamerina amin'ny laoniny ny fahatanterahany famoronana izay nataony tany am-boalohany mba ho isan'izay andresy miaraka aminy any ianao dia handova izany fiainana mandrakizay izay ho apetrany izany amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.